Alleluia. Falmerabatsika rehetra aminaran'i Jesosy tsika manatrika tsika amin'ny lavitra any ihany koa manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany amintsika rehetra. Amen. Faly indray ako androany mahita tsika rehetra no voalohany indrindra mino fahasalamitsika dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fahafahana, misaotra ny tompontsika ny amin'ny tompontsoatsika ahafahantsika mbola miaraka tahaka izao. Mino olona tsy mahatsapa ny tompontsoany zany atao hoe fananana rahalasy anabavy miaraka manompo amin'ny tompo fa raha mandeha rery isika tsy maintsy reraka ary zay nampatonga an Jesosy tena hoe ny mpianatra nasaina nandeha tsororo rehefa mandeha mitory dia nanana ny asa fanompony ary ny rahalahy tsirairay avy dia tena nomeny tompo rahalasy anabavy izy efa matotra amin'ny hivavaka ho azy rehefa mila zany izy ampahery azy anohana azy dia faly manokana miaraka amintsika rehetra. Amen. Dia androantsika ifampisary afatra Andriamanitra tsy hangy amin'ny verset andalan-tsotra masina fa eny andalana eny isika dia meno tompo fanabarana sy fanohanana amin'ny alalan'izany andalan-tsotra masina zany. Androantsika somary resaka kely natao hoe fifandraisana na relation dia androany isika ifampizara hoe inona ny relation, inona ny fifandraisana tian'ny tompo iainantsika sy ananatsika tsy eto anivon'ny fanompona ihany fa na ny tokantrano na ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ihany koa izany. Zavatra mila fantatritsika dia zao tsika olombelona manana natiora maha olombelona atsika dia misy fihetsem-po amin'ny anatintsika any. Misy fihetsem-po na dikatsika amin'ny teny hoe émotion na dikatsika amin'ny teny hoe sentiment dia izy io tsy ratsy izy io fa raha vao tsy haitsika no miaina miaraka aminy dia manimba atsika izy io, manimba. Mila fantatritsika zany hoe eto ny toerana tokony isy azy dia eto ny tsy tokony isy azy. Amin'ny fotoana toy ny inona koa no zay mandeha fihetsem-po dia fotoana toy inona tsy tahaka izay dia izy. Dia zay ny fampizarantsika androany. Misy tantara fifandraisana satria zay le resaka relation. Misy tantaram-pifandraisana mahafinaritra be mihitsy ao anatin'ny Baiboly, ao anatin'ny filazantsara, ao anatin'ny asan'ny apôstôly, ao anatin'ny epistily izay sary izay hitatsika ny fomba fisainan'Andriamanitra amin'ny akapobeany sy ny zavatra fomba fiainany sy ny zavatra tia miainantsika ihany koa amin'ny akapobeany. Tsika zao mahafantatra zavatra ohatran'izao hoe Jesosy Kristy dia maty ho antsika. Dia Jesosy rehefa maty ho an'ny olona dia zay ny fampisehoana fitiavana faratapony. Amen. Fitiavana faratapony. Zao ny fanambarany hoe tsy misy fitiavana lehibe noho izao dia maninona? Manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Dia zao nambaran'ny mpianana hoe ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Inona ny didiny Jaona 3:7 ny mba hifankatiavanareo. Namena izy ao amin'ny Jaona 2:7 ihany koa Kristy maty hamonjy ny fahotantsika, tsika ihany koa tokony ho faty hamonjy ny roalahy. Zay no relation, zay ataontsika hoe relation spirituelle, fifandraisana ara-bana. Andriamanitra rehefa naniraka ny zanany dia tsy émotion, tsy fihetseham-po no nanosika azy. Indray reto olombelona mahampalahelo, indray milan-kina-poana, indray faherana mandrakarivo, indray izao. Tsy ndrindrindry no tao am-pon'Andriamanitra fa ny alaherin'Andriamanitra dia le fahotana, le fiafaran'ny fiainan'olombelona maneo fahaverezana ny olombelona, hopotika ny fiainan'olombelona. Ary noho ny amin'izay anton'izay dia tsy misy vahaolana hafa. Raha nisy vahaolana hafa ry havako tsy naniraka ny zanany Andriamanitra. Misy olona mieritreritra fa rehefa tsaratsara ny olona, rehefa tsaratsara fitondran-tena,
efa tsy mangalatra tsy mamono olona tsy mijangajanga tsy manisy ratsy ny fiarahamonina dia mendrika ho azy ny fiainana mandrakizay tsy mendrika ho anizanao anizy ny fiainana mandrakizay na maninona izy na tsy maninona na inona vitany na inona tsy vitany dia tsy mendrika ho azy ny fiainana mandrakizay tsy hoe ohatra mba metimety ty ivelany tsy hoe mba mahafohy vola tsy hoe mba ohatran'izao tsy hoe mba mahavita raharaha mahavita dity sy ny sisa dia mendrika tsisy mendrika ozy ny tenin'Andriamanitra milaza tsy misy marina na dia iray a ianao nefa mijery ny testamenta taloha nefa dia manambara zavatra be dehibe ny testamenta taloha ahoana ny ambaran'ny testamenta taloha i Lota marina i Abrahama marina i Joba dia olo marina tsy misy tahaka azy misy marina be dehibe ambaran'ny testamenta taloha fa tonga ny apôstôly Paoly dia manambara ao boky Romanina toko 7 tsy misy marina na dia iray ary tsy misy manana ny voninahitran'Andriamanitra satria ny fahamarinana tany amin'ny testamenta taloha dia fahamarinana manompo an'Andriamanitra sy marina raha moraly fotsiny fa ty amin'ny testamenta zany hoe fahamarinana araka ny fomba fijerin'olombelona ny zavatra izay ilazana ny amin'ny testamenta taloha fa ty amin'ny vaovao amin'izay dia manambara Andriamanitra eo anatrehan'ny fahamarinany amin'izay zany hoe raha misamy olombelona dia afaka mifidy hoe ianona marina ianona tsy marina fa rehefa mpitahina ny fahamasinan'Andriamanitra amin'izay tsy misy marina na dia inona ny fanapaha-kevitr'Andriamanitra eo amin'izay amin'ilay fotom-posainan'Andriamanitra sy fomba fihevitr'Andriamanitra amin'izay tsy mandeha amin'ny fihetsem-po raha fihetsem-po ny nandeha dia tsy ny zanany mihitsy nomena zanako malalako zay sitrako zay ny nambarany sady zay nambarany tamin'ny Jesosy natao batisa inty ny zanako malalako zay sitrako izy nomenoy fa io zanako malalako zay sitrako io dia tsy maintsy atolotra teo amin'ny vanim-potoana farany mialany Jesosy ainy dia zao ny nambaran'i Jesosy tamin'Andriamanitra raha eo nahoana no mafoy aina manomboka mijery zany tsika amin'izao tepoka voalohany zao hoe ahoana ny fotom-pisainan'Andriamanitra ahoana ny fomba fametrahan'Andriamanitra zany hoe fifandraisana izany fa ny fifandraisana ny zavatra mihodina ao anatin'Andriamanitra dia tsy mandeha émotion tsy mandeha fihetsem-po zavatra ezana nge raha lasanabavy zany hoe zanako ao atolotra ho an'ny olon-dratsy zany nge le tantara ozy izy Paoly laza hoe tsika izy mety ahita olona vonona nolotra ny ainy faty hamonjy ny mpanao soa tsisy olona hamonjy ny marina zany ozy izy hoe mety ahita olona tsika nolotra ny ainy hamonjy ny mpanao soa zany hoe raha misy olona zany misy tantara anankiray tetsy Andralanitra Père Pedro nisy nanafika dia rehefa nisy nanafika izy dia nambana ny jiolabasy le gardien hoe taony mopere zay zao dia zao tsy nety hatramin'ny farany le gardien dia nitifirin-dralahy misy olona mety anaiky ho faty hamonjy ny mpanao soa fa isika ozy izy tsy ahita olona anaiky ho faty hamonjy ny marina fa Kristina nolotra ny ainy hamonjy ny mpanao meloka eritrereto zany zavatra zany manolotra aina Andriamanitra manolotra ny zanany hamonjy ny mpanao meloka raha tsorina ny tantara zay rehetra manaiky sy mahatsapa ny natao fony fa izy le mpanao meloka dia natolotra Andriamanitra ho azy ny zanany ho avitra hamonjy azy resaka izy paster naina voalohany indrindra tamin'ny 2014 ozy izy paster naina za nge jiola paster everiko fa fomba fikely le hoe za nge jiola ozy ako hoe hoany zay indrindra namonjena ny olona zay nandoran'i Jesosy nomen'Andriamanitra tsy mandeha amin'ny fifandraisana ara-pihetsem-po fa nomeny ny zanany rehefa nomeny ny zanany dia nanomboka amin'izay le zanany nampianatra ihany koa jereo mandeha passage le resaka avy any an-danitra aloha mampianatra fa ny fifandraisako amin'ity zanako ty dia tsy fifandraisana ara-pihetsem-po fa fifandraisana ara-panahy ary tsy maintsy atolotra izy ho avitra isolo ho fahotanareo satria ny rano marina irery ihany afaka manadio anareo ho afaka mifalitonareo ary izy miditra ao anatinareo irery ihany no ahafahanareo miditra ny lanitra satria marininy anareo amin'izany etsika izay inonareo zany amen asitsika veatreo aloha asitsika toezatsika tantara rehefa tonga Jesosy dia nampianatra ihany koa izy ny fifandraisana ara-panahy fa tsy ny fifandraisana ara-pihetsem-po
fifandraisana ara-panahy fa tsy fifandraisana ara-pihetsepo. Raha ny tokony ho izy a dia zao hoe rehefa mifandray zany le nanana fifandraisana tsara be zany Jesosy sy ny apôstôly roa amby folo lahy mbola teo Jodasy tamin'izany. Dia rehefa mifandray amin'ny lalahy zany dia tena antsika zany raha maha-olombelona tsotra dia tena hoe fakahery, fanambitamby, sesisa, fanafisafo. Fa ny fifandraisan'i Jesosy sy ny mpianatra tena fifandraisana ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fahamarinana. Petera zao rehefa nisy fotoana nanontaniany Jesosy ny mpianatra avy nandehandeha tany ry zalahy, tonga teo aminy inareo ty le vetivety hono any ataon'ny olona iza moa samy milaza daholo ny olona rehetrarehetra. Misy sasany miteny hoe ianao no mpaminany, ianao no ray amin'ireo mpaminany. Misy sasany miteny hoe ianao no Eli. Misy sasany miteny hoe Jona mpanao batisa nitsangana tamin'ny maty. Dia misy sasany miteny hoe sisisisisisy. Eo izy Jesosy nanontany kosa fa ianareo kosa manao ao izy. Tsy tanitra azy ilazaina teo tsanga ny Petera dia niteny ianao no Kristy zanak'Andriamanitra. Hozy izy Jesosy nilaza. Lazaiko aminareo marina, lazaiko aminao marina tokoa ianao no Petera. Ary eto amin'ny ty vatolampy ty no norenako fiangonako ary vavady fiainantsika tsy harisy azy. Tsy nofo aman-drano na mpiseho anao azy zany, nanambara taminao fa zany Kristy zanak'Andriamanitra, fa ny fanany raiky zay Andriamanitra. Tantara anankiray zay, vadika tantara kely anankiray, tsy mandeha lavitra fa tsy haiko toko ray nga manelanelany. Mitoy ihany le resaka mety tsy toko ray ary fa avy miresaka, fa avy mifampiresaka eo izy sy Jesosy sy Petera zany. Petera zany tsy mbola falifaly be, mahay tsika. Raha izy haitsika le zavatra. Hozy amin'izay Jesosy nilaza, zao lazaiko anareo za tsy maintsy ho faty. Ho atolotra eo tany ampanota. Ary rehefa afaka telo andro dia tsangana indray Petera nanantena an'le mbola teo ihany. Le olona rehetra tsisy mitsangana mihitsy. Le olona rehetra tsisy manao ninina fa mbola nanantena ny azo dokadoka ihany tsangana ngiary. Sanatry aminao zany tompoko. Fa entan'i Jesosy le ao anaty. Tsy ny fanany raiko izay ny an-danitra, tsy ny nampiteny andrangata amin'ny indray mitoratra. Tsy fanany raiko izay ny an-danitra, tsy ny nampiteny andrangata amin'ny indray mitoratra. Fa inona? Santima fihetsem-po. Ary hozy izy Jesosy nilaza, any voko ianao ry Satana. Fa ianao tsy mihevitra izay an'Andriamanitra, fa mihevitra izay an'olombelona. Zay ny danger, zay ny fitaka, zay ny loza ao ambadiky ny fihetsem-po. Misy Satana manipule manodikodina ao ambadiky. Petera mbola nanantena tsara mihitsy amin'ny fo madio. Mety mieritreritra mihitsy miarainy ianao kosa ry Jesosy dia tapohana raha mangatsika ny vary sosonaka za mbola falifaly tsara io. Lazainao fa avy amin'ny Satana indray fa ahoana ary famarinana ity zavatra ity, efa angatsy ny ray indray. Tao lazainao fa Satana indray. Nampianarin'i Jesosy zalahy anatin'ilay izy. Fifandraisana marina, fifandraisana salama. Tika fifandraisana salama tika amin'ny teny malagasy, tika amin'ny teny frantsay hoe relation saine. Tsy misy kifitapitaka, tsy misy zavatra amboamboarina, tsy misy fietsaram-belatsihy, tsy hoe mpianatra se matahotra ny andehanany se dia ohatran'izao dia aroarovako dia tatahiko dia amboamboariko dia ohatran'izao dia ohatran'izao dia ohatran'izao. Ny fifandraisana avy amin'Andriamanitra dia zao fanambarany apôstôly Paoly amin'ny boky Korintena voalohany toko 7:10. Ny fitiavana dia tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Ny fitiavana tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny tsy fahamarinana kosa. Tohizatsika le tantara. Avy any amin'Andriamanitra tsika, miditra teo amin'ny Jesosy tsika, tapitra ny vanim-potoanan'i Jesosy, miditra indray tsika eo amin'ny tantaran'ny apôstôly. Rehefa miditra ny tantaran'ny apôstôly, amin'ny asan'ny apôstôly dia fatatsika tsara ny fifandraisan'ny mpianatra, fa fifandraisana tena mahafinaritra. Misy ny fifampivavahana, misy ny fiarahana vavaka foana, ary misy ny fiarahana mamaky ny mofo. Zany hoe le fandraisana fanasan'ny tompo. Akoatra izay ihany koa
dia misy ny fiarahana ihany koa manolotra fanolorana fanomezana fiahiahinany rahalafa. Azan'ny apôstôly toko faharoa toko voalohany dia efa manomboka fiaraha-mivavaka tao amin'ny efitra ambony tao amin'ny trano anankiray, miditra toko faharoa, miditra toko fahatelo, miditra toko fahaefatra, ato amin'ny toko fahadimitsika misy relation émotionnelle mivoaka indray, misy fifandraisana ara-pihetsepo izay mivoaka indray. Inona ny asan'ny apôstôly toko fahadimy? Ananiasy sy Safira. Ny olona rehetrarehetra rehefa nanome dia nanome satria nisy asan'Andriamanitra tany anatin'ny fonontany, misy asan'Andriamanitra tany am-pony, dia manome ankitsi-po, manome satria te hanome. Izy Paoly nalaza amin'ny Korintiana faharoa toko fahasivy andininy fahavalo raha tsy diso, aoka ny olona rehetra samy hanome arak'izay iny amin'ny fony, tsy amin'ny faneritereny fa ny manome amin'ny fifaliana no sitraka Andriamanitra. Fa tonga teo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahadimy dia inona ilay fifandraisana nitranga teo, nandeha amin'izay amin'ny tsy fahintsiana intsony. Ary zareo Ananiasy sy Safira manome ny olona dia milahatra zany, dia manome tsy mandeha intsony ampafolo-karena amin'izany, fa tonga dia hoe zinana tany na trano ka mivarotra zany dia nitondra vola teo anatrehany apôstôly, tonga dia 100 isan-jato no natotony zareo. Fampiresaka izy mivady, tsy azo afeniny ty trano namidy ty, fivalafo le izy olo-kafa ary zao mipetraka ao, manjary gaga ny ekipa hoe aranganareo tsy mitrofoka ao tsony, afa-tsy otsony ny tranonay, dia ahoana no atao? Nefa le vola be tsika koa mamanana heritreritra ny amin'ny hoavy, dia ahoana ny anaovana le zao, dia ahoana alao ny ampahany any netitsika. Dia netiny zareo ny ampahany dia netiny teo anatrehany apôstôly dia niraisy Petera le izy. Fa rehefa niraisy Petera le izy, nomboka nisy bitsika ho fanamasina amin'izay nilaza sy nanambara fa misy lainga ao anatin'ilay izy. Mahatsiaro ny tantarany Akana ny bokin'ny Josoa tany, rehefa nanafika ny Israely, nampilaza mihitsy Andriamanitra fa misy problema ao anatin'ny fifandraisan'ireo olona ireo, fa i Akana dia nampirina ny zavatra voahozina tao Kanana, tsy tao Kanana fa tao Jeriko, nirodany Jeriko, efa voalaza hoe tory daholo ny entana rehetrarehetra, aza vela izy tavelana ny siny any ray ary, fa hitany Akana mifananana, naprimo mifananana, hitan'Andriamanitra le izy. Verantsika amin'ny Ananiasy sy Safira, hitan'Andriamanitra tao anatin'ny Ananiasy sy Safira, fa misy zavatra tsy izy eo. Nanontany Petera amin'izay, rehetra any va ny vola vidin'ny tany? Ozy Ananiasy ny lazy, eny tompo, reo ihany. Fa maninonareo makafanan'Andriamanitra tahaka izany? Raha lafo izy, moa tsy anareo va? Ary tamin'izy mbola tsy lafo, tsy anareo ihany va anaovanareo izay sitraponareo? Fa maninonareo manday hafana masina? Manday hafana masina satria manino? Émotion, fihetseham-po no mihetsika. Fihetseham-po, raha vao misy fihetseham-po dia misy fihetsaram-belatsiny, misy lainga, misy fitaka maro isan-karazany. Ary ny génération misy atsika ankehitriny tena enjana be mihitsy, fitaka sy ny tontolo fitaka. Mahita amin'ny makiazy amin'izao ianao fa tena tsy fantatra ohatsony hoe izy io, fa ahoany zany, fa tena système enjana be. Misy taontaonay izay nilaza zavatra ohatry zao, ary misy fahamarinana le izy, ny fahalalam-pomba ozy izy dia fihetsaram-belatsika. Ny fahalalam-pomba dia fihetsaram-belatsika, zany hoe ianao miteny zavatra anankiray, mahalala fomba ianao zany na dia tezitra tahaka ninona ary, rehefa mahalala fomba ianao tsy maninona ka, rehefa ianao tena romotra be. Iny toetra raha iny nolo vaintsika teto voatany tamin'izareo vahiny, fa ny any amin'ny côte rehefa tezitra taony mahita ny Jakoby, fa ny eto voatany rehefa tezitra ambomboarina, rehefa malahelo ambomboarina, rehefa tsy fantatra tsony izay fahamarinana rehefa avy eo. Androany ny tompo mampianatra antsika mila manana fifandraisana salama isika, amboarina ny fifandraisana, satria manino? Manimba zavatra be dia be ny fifandraisana ara-pihetseham-po. Toizantsika ihany ny tantara fifandraisana ara-pihetseham-po tao anatin'ny Ananiasy sy Safira. Dia inona ny zavatra nitranga? Tena tondra andrana tamin'ny fahafatesana le izy rehefa, satria nanday tonga hatramin'ny fandangana tamin'ny fanamasina. Mitoy ny tantara ty amin'ny Korintiana voalohany toko 5.
tsy azon'ny mpianatra mifandeha le fifandraisana. Dia ao anatin'ny eglizy, ao anatin'ny fiangonana dia misy lehilahy anankiray izay njangajanga. Ary fizangajangany ty raha namany ty tsy mba hoe niaraka tamin'olona tarina, niaraka tamin'olona tariam-badika tary fa ny vadiny ray no niarahany, zany hoe ny mamakeliny no niarahany. Fa inona ny zavatra nitranga? Efa nanomboka ilay fihetsem-po no manjaka ao anatin'ny fiangonana. Dia naroarovana le rahalahy, mahereza rahalahy tahy Jesosy mahereza foana. Tonga vavaka foana fa zay vonona mpaherina miara fampitatanytsika tezitra be Paoly. Iny zany zavatra teneninareo zany. Maninonareo no manaky zavatra tahaka zany? Maninona no mandeha tahaka zany? Tsy fantatrareo fa ny masirasira kely dia mampasirasira ny vongana ray manontolo. Esory ny masirasira eo aminareo mba ho vongana ray tsy misy masirasira ianareo. Fa evaovavony Kristy pasika ho atsika. Misy sentiment mandeha, misy zavatra mandeha, ny fifandraisana eo amin'ny tontolona fiangonana dia fifandraisana ampitiavana. Amena. Fa tsy amin'ny fihetsem-po. Rehefa misy zavatra tsy mety dia mijoro. Tsy mety zany zavatra zany. Tsy mety zany. Tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Mifanitsy ny structure ny fiangonana atao amin'ny apôstôly. Dia napetraka Jesosy zavatra tahaka izao mihitsy hoe raha manota aminao ny rahalahinao, atsoa izy dia anaro. Raha tsy mety izy, eto anatria vavolombelona roa na telo. Raha tsy mety izy, eto anatria lolo fiangonana. Ary raha tsy mety ihany izy, ataovy ray ho isan'ny jentilisa. Zany natao fifandraisana sitrapon'Andriamanitra, fifandraisana ara-panana. Tsy tonga dia zay nefa mandeha, fa misy fitiavana ny melolalana an'ilay izy, fifanangana, fifanampiana, fifandresen-dahatra sy ny sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra. Misy zavatra be dia be. Fa rehefa tonga ny olana dia afaka mijoro amin'izany. Fa inona ny zava-misy amin'ny fiangonana ankehitriny? Samy manao ny azy eny fotsiny any. Tsisy mifampiditra resaka zany. Fa samy tahiny tombaza tsy hitra fiainan'olo zany. Niaro tsy hitako izay anaovana any. Ataoko ahoana ny fanao an'izany zavatra zany? Za te resaka amintsika androana ty resaka fiangonana ty tena zavatra hafa ty. Resaka fiangonana zavatra hafa. Manana hery be ny fiangonana. Tena natanjaka ny fiangonana fa fantatrao mahatonga zany tanjaka ny fiangonana zany misy asan'ny fanamasina vela anapaka ao. Fa inona ny faiblesse ny fiangonana ankehitriny? Ny émotion manjaka ao anatin'ny fiangonana. Fa tsy ny fanamasina intsony. Nefa izao ny fanambarany tenin'Andriamanitra. Zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Tsika tarihan'ny fanahin'Andriamanitra. Tsika tian'Andriamanitra hanana fifandraisana mahitsy araka ny sitrapony. Rehefa miteny dia manteny amin'ny mahitsy. Rehefa misy zavatra tsy mety dia manambara. Misy zavatra ohatr'izao mampalahelo aho. Misy zavatra ohatr'izao tsy mety amiko. Misy zavatra ohatr'izao tsy tokony ohatran'izao. Tia mila hitsy, tia mila amboarina. Ny any antony iresako an'izany eto mba tsy hampatonga antsika hifampihafahafa. Fa io zany rehefa ampiangonanao fampihafahafa, rehefa nivelany amin'izay manakambara be dia be io ke ohatra zao, io ohatra zao. Ary zavatra mitranga ny anatina tontolo maro isan-karazany. Rehefa ao zareo tsy hisy ninninona ambara, fa rehefa miala amin'izay izy, tonga dia journal ray manontolo. Zavatra ohatr'izao daholo fa dia misy zavatra ohatr'izao. Inona ny antony zany zavatra zany? Satria le fifandraisana tao anatiny, fifandraisana ara-pihetsem-po fotsiny. Fa tsy fifandraisana araka ny fahamarina. Araka ny fahamarina. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra manambara, averiko le Korinthiana voalohany toko fahatelo amby folo, ny fitiavana. Ny fitiavana tsy resaka sentiment, tsy resaka tiako be ianao, mahafinaritra ianao, fa resaka fifampitondrana fahamarinana, resaka filazana fahamarinana. Ahoana izy ny tenin'Andriamanitra iny koa tenenin'ny apôstôly Paoly. Aza fandangy antsononareo fa samy milaza ny marina amin'ny namany avy. Ny marina amin'ny namany avy. Ny atao hoe marina raha lasana vavy. Tsy mijanona amin'ny hoe tsy mandangy, fa miditra ihany koa amin'ny tenin'ny fahamarinana. Inona ny tena tsapako?
amin'ny alala zavatra zay tena tsapako dia afaka miresaka amin'ny rahalahy raha misy olana amin'ny rahalahy dia afaka miteny ohatran'ny zavatra hita korsy ohatran'ny afahafa masosendry mandeha masoko mihitsy loatra n'iny tia raha voarinana zay raha mikorotana zay saiko dia ohatran'iny ohatra mizarazara roa iny masoko fa tsisy avy aminao zay fa raha ohatra ka le fifandraisana ara-pihetsepo fotsiny dia tazomiko ho fotsiny le sa nagarian'le rahalahy ita tsy fantatro mihitsy zay olany amiko tsy fantatro zay olany amiko nefa za tsy manatona azy manontany efa hita ny ola sy amiko satria zay le fifandraisana avy amin'olombelona zay le maimbo-olombelona misy fofon'olombelona fa tsy misy anitry Kristy fa ny anitry Kristy fahamarinana ipeterana dia niteneniny Jesosy ary hoe satana ny voko ianao azo antoka aloha fa mba narary amin'ny fotena mba tsy teo amin'ny toeran'ny iny fa raha zako lazainy Jesosy azany tena aloha zay janona kely roa andro Jesosy andevona n'iny resaka ao iny amin'ny tena narary iny fa jereo tantara tsy miala mihitsy miara iny hatramin'ny farany satria ny fifandraisany Petera sy Jesosy dia fantatry Petera tsara fa fifandraisana ara-panana fantany tsara tia Jesosy tia fa tia tsy le karazana olona ohatran'izao sy ohatran'izao sy ohatran'izao fa tia manolotra ny ainy mamonjy aty tia Jesosy tia mahavita manao sakrifisy rehetrarehetra mba hamonjena tia Jesosy tia mahavita manao ny zavatra rehetrarehetra mafohy ny zavatra rehetrarehetra tsy manana ny trano ipetrahany akory azy izy sy sisa rehetrarehetra fantatry Petera zany eny natao foana afaka mifamatotra foana ry zany afaka mifamatotra foana mitoy amin'izay tsika amin'ilay resaka mandeha tsika teo amin'Andriamanitra Jesosy ny apôstôly dia hitsitsika ny fiainantsika amin'izay teo tsika efa resaka mikasika ny fiangonana ny fifandraisantsika ihany koa raha lasana bavy izay tony eto androany na tsy eto anivon'ny fiangonana dia tokony ho fifandraisana ara-panana fa tsy fifandraisana ara-pihetsepo miaino foana ny fanahin'Andriamanitra zay mampiteny atsika miaino foana ao anatina tontolona fifandraisana samby olombelona indrindrindra ireo fifandraisana mpivady iny tena relation complexe compliqué comploploploploplo tsy fantatro rehetrarehetra fa ao anatin'izany fifandraisana zany ihany koa dia napetraka Andriamanitra foana ny Korintena voalohany toko 7 ny fitiavana tsy miara-mifaly amin'ny tsy fahamarina fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana eta hiresaka kely amin'ny ranabavy ndrindrindrindry tia vadiko ty ihany koa sa reto ranabavy rehetrarehetra tsy tifitra manao kafafa amin'ny maso matsy ireo inona fa fifandraisana sika tokony hanana fifandraisana mikitsipo tokony afaka mifampiresaka sy mifampizara ny zavatra tsy mety na manimba tokantrano be dia be dia zavatra ohatran'izany zavatra tazomina ao anatiny satria tsy afaka miteny araka ny tokony ho izy le anankiray fa le ray vao manomboka miteny tsy tia atsony zany ianao tsy manao zany izy alao farana tsy tia atsony zany tsy hoe tsy tia andringe zay alao valany zay resaka alao valany tsy misy fahamarinana fa fihetsempo dia tsy afaka mifanitsy tsy afaka mifampitarika tsy afaka manambara ny fahamarinana fa lasa misy zavatra ohatran'izany foana tsy voatery vehivavy any manao an'izany fa ny lehilahy ihany koa manao an'izany misy lehilahy manao an'izany misy lehilahy maty sentimental be tsy laitra misy sentimental be tsy laitra isaraka amiko zany ianao vao misy zavatra kely tsy hita mihitsy anaovana anazy raha ohatr'izay ny fandehan'ny relation fifandraisana dia fifandraisana tsy salama zany ary zany fifandraisana zany tsy avy amin'Andriamanitra isika zanak'Andriamanitra dia tokony hanana fifandraisana salama rehefa misy tsy mety dia afaka mifanambara rehefa misy zavatra mitranga dia afaka mifampiteny afaka mifanitsy afaka mifampahery oza hoe tsy zay zavatra tsy zay melo lalana fa atoloha ato misy fitiavana be dia be fa tsy ho isaka mihetsika dia zay foana ny evokina hoe pasitera hoe zao hony
nefa ianao tsy mety mihitsy am'le izy de zay no olany ty tokantrano ty ianao tsy mety mihitsy fa misy fitiavana aloha melo lalana an'le izy ka ny fitiavan'i Jesosy iny no men'ny apôstôly aloha fa raha tonga de voavany izy eo ambony sambo kely Petera manjony somatsara de iteny ve izy any voko inao ry Satana izao koa ny anaraka andrangana fa mba efa nisy fifandraisana be teo nisy fifamelomana teo nisy fifampitantanana teo nisy aina tafafindra tany amin'ny Petera rehefa vitsy zay zavatra afaka manitsy amin'ny Petera araka ny tokony ho izy amin'izay Jesosy isika koa tokony anana zany fifandraisana zany misy fotoana tamin'izay tany Maorisy nisy anabavy anankiray zay inona moa fotoana andro farany le izy fotoana andro farany ipetrahana tsy ipetrahana moa fa anatrihana séminaire de rehefa anatrika le séminaire zay ny arivan'iny zany misy spectacle aneky zao de le olona izay napetrahano anay tsy verina anatrika le spectacle de rehefa tsy verina izy anatrika le spectacle de nitady mpiara-mivavaka izy de ino moa ny anaran'ity izy niteneny le mpiara-mivavaka hoe alors zareo izy roa lahy reto mba hisakafo any aminao fa manatrika spectacle izy de zany io tsy andeha de lasa sahirana andeha anatitra azy indray ary amin'ny 5 kilometatra de niaraka tamin'le anabavy zay de rehefa tany amin'le anabavy de niditra tao amin'le trano tsara be zany tranonao zany ohatran'izao zany koa zao mbola misy relation émotionnelle mila marina fa tsika hoa falalam-pomba hoa fiatsarambela tsy rehefa hitsy zao fa tsy izy tsara be zao koa hoe de ratsy fa tsika zanak'Andriamanitra aza manaraka mifanao n'izao tontolo zao tsy hoe zany ny fitenin'izao tontolo zao de zany koa ny ataonao fa rehefa zay le izy de zay rehefa tsy zay le izy resaka hafa atao matsiro be le loka rehefa tsy matsiro le loka zavatra hafa ndray atao rehefa miteny izy hoe nanao hoana be sira ve rehefa be sira le izy de tena hoe ny hena azo sira atoloko le loka fa tsy mety amintsika zany fa tena aiza koa paster sarotra be makidy mampidi-kizo ianao raha zany no tena patron eny io de patron de olazainy hoe be sira le loka dirandoza am'izany angariany io isaky miditra ao ampiasana roany io fa isika zanak'Andriamanitra de mila manana fifandraisana mahitsy ianarana io zavatra io de izarina mihitsy ny any anaty manandrana mihitsy rehefa zay nataonao misy ero fanamasina miasa ny amponao any satria mahery zay mankatony tenin'Andriamanitra fa rehefa tsy zay nataonao fa le mahazatra anao fifandraisan'olombelona mahazatra de lasa miafiny de toy izako le tantara rehefa atao am'le tokantrano le tsy tokantrano moa zany fa izy vehivavy mipetra-drery miaraka amin'ny totoany de rehefa mitao zay de miaraka sakafo de mitantara anankiray izy Andriamanitra zaho izy nisy fotoana tena sahirana be de rehefa sahirana be ako de ireo mpino reo no mifandimbina andray aho de mitetitety zany ohatrany hoe rovolana izy atao mpino ato rovolana tany amin'ny 20 taona lasa fa nisy fotoana ozy izy andeha hamonjy fotoam-bavaka de rehefa andeha hamonjy fotoam-bavaka ariva ako de mandeha tongotra de za mandeha tongotra iny mandalo ny tôbily le mpanompon'Andriamanitra Mercedes izy rery ny ao anatiny za mandeha tongotra mandalo ohatr'izao le tomobily tsy nijanona izy za efa niantso paster tsy nijanona izy fa lasa izy nandeha tena rary ny tany anaty koa zay izy tena fa ahoana koa ary nataonao ry paster tsy mamposika fa zao lasa ihany nanoy an'le izy nanoy an'le dia de lasa izy nanatrika an'le fotoam-bavaka paster tonga aloha mazava ho azy izy taratara satria nandeha tongotra nandeha am'izay nitory-tena zao lazay paster atao anaty nitory-tena za de libre ao amin'ny Kristy za de olon'afaka ao amin'ny Kristy ary za maha olon'afaka zany de za afaka manao ny fananako arak'izay fafako zay tsisy ifandraisany amin'le ranabavy le izy fa tsy hitany mihitsy le ranabavy tamin'nandeha fa tena Andriamanitra miresaka amin'le anabavy mihitsy ny hoe ny fiarahana amin'ny Kristy misy liberté zay natao hoe liberté tsy mifamatotra zavatra sentiment ohatran'izay de mandeha le izy de mandeha le tory-tena toy izantsika rehefa avy hoe inona ny zavatra zay taritany tompo anatin'izy fa mety mbola tsy azonao le de za de libre ao izy ny fiarako
dia za libre mampiasa azy arak'izay itiavako azy. Ny tranoko a dia libre mampiasa azy, libre le asan'ny apôstôly toko fadimy teo ny resako anazy. Dia ozy izy le anambary amin'izay mitantara aminay manomboka misy zavatra azo koa izy nampianarina atao anatin'ilay izy. Fa le mpanompon'Andriamanitra izay modely be anay amin'ny fanoloran-teny, izany mpanompoana izay teneniko anao misy zavatra atao loha fa tsy tonga dia izany seka be izany mandeha amin'ny fifandraisana. Fa misy zavatra atao loha fa izany mpanompon'Andriamanitra izany manamboatra trano ry zareo dia misy dalina teo amin'le tanàna anaovana an'ilay trano dia mila sokirina. Tamin'izany no maitso sy fotsy mbola miady, mbola misy fanavakavam-bolokoditra be tao Maurice. Izy misikotra ny dalina io mody fanina daholo le mpino rehetrarehetra. Le pastera fotsy hoditra ny nandeha niditra tao 2 andro izy namoaka le loto tao anatin'le dalina, maimbo tsisy ohatr'izany. Izy le olona nipetrahanay maimbo tsisy ohatr'izany iaraina isan'andro fa nakasika ny fon'le mpino zany. Jery amin'izay le vehivavy hoe tena le pastera modelinay ohatran'izany ve no tsy mitondra no tsy nahita fa nampianariny tompo izy tao anatin'le izy fa tsy fifandraisana repetsiko. Ina moa zavatra mitranga eo anivon'ny fiangonana ihany koa raha voatsehintsika ny resaka fitiavana, raha voatsehintsika ny resaka fitiavana dia isana rarotra ao anatin'ilay izy. Mandeha ohatra zany ny fampianarana, za mi mijery ny rahalahiny avy dia ataoko ty rahalahy ty fa ty mataty soka fa nareo so dia marary fo amiko dia avy rahalahy mindram-bola amin'izay aty amiko pastera za sy mba ampindra amin'ny raha etsy na relation émotionnelle tonga dia eo amin'izay inona fahalalam-pomba ho ataoko zany na andainga tsy manana na me fa manome tsy sazoka, manome fa manome tsy sazoka. Zay le fifandraisana ara-pihetsika. Le rahalahy ato ihany koa raha teneniko hoe tsy manana dia ho averiny le zany hoe filazantsara torinareo. Nareo raha milaza hoe tena fitiavan'ny rahalahy iny fa ahoana fotsiny zany re zavatra re fifandraisana ara-pihetsika. Ao anatin'ny tokantrano misy fifandraisana ara-pihetsika be dia be ohatran'izany, misy fomba fiteny mivoaka ohatr'izany rehefa raikitra ny jery. Ianao ry manao an'izao, ianao ry ohatran'izao. Iny vokatra le tsy niraisana tamin'ny fotoan'androny a dia efa tamin'ny enim-bolana lasa iny fa tsy nasiana resaka fa tonga amin'izay vanim-potoana ato tsy nievana amin'izay le izy ka inisy ratra ka tao anaty tao. Izay mitondra fahafatesana ny fifandraisana izay ananantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra dia fifandraisana araka ny fanahy. Raha tsy manam-bola rahalahy libre hanome an-drahalahy fa libre ihany koa tsy hanome an-drahalahy. Ary tokony ho tia koa rahalahy fa tsy rahalahy mitady ho tiavina foana fa rahalahy koa tokony ho tia hoe noho ny amin'ny fitiavako anao comprendre fa tsy hanome ahy ianao. Sa hoanao zanareo fa rehefa tsy izay ny fifandraisana dia misy fifampiafahafana tsy mahitsy tsy zany zavatra sitrapon'Andriamanitra, tsy misy hery ny filazantsara, tsy misy hery ny fiangonana, tsy misy hery, misy zavatra be dia be simba ao anatina tontolo mpiarahana satria tsy misy ny fahitsiana. Zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe fanatsoina ho amin'ny fahafahantsika aza mety ho andevozon'olona tsy andevon'izanizy fa libre tsara mihitsy. Raha misy olona sahirana libre manome dia libre tsy manome. Zay liberté koa. Libre manome Kristy no mitarika manome amin'ny fitiavana ny anomezako. Ho an'le vaovao taty aoriana tsy mahafantatra zavatra zany fa atao anatin'ity fanompoana ity misy règlement, misy ano moa zany règlement ifampivezana hoe tsy mahazo mifampindram-bola ny mpino satria maninona le fifampindramam-bola miteraka korotana be ao anaty dia misy fisaraham-bazana dia misy fitsitokotokona, misy trouble-le mpindram-bola sy le mpampindram-bola amin'izay dia mifanaratsy ao sy sisa rehetrarehetra. Mila manana fahafahantsika amin'ny zavatra izay nomeny Kristy atsika dia mila manana an'izay relation izay koa, mila ianaran'izay, rehefa ianaranao izay zavatra izay, rehefa ekenao fotsiny ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra
anana n'izay toetra n'Andriamanitra izay. Jereo Jesosy rehefa miresaka izy na miresaka fariseo raha tsisy zavatra hafahafa zany izy fa tonga dia mahitsy. Nareo fariseo ahoana fomba firesana izy? Tao fasana amin'ny lanitra fotsy sa tsy miteny ataovatra zany. Fa le Jesosy mihitsy ny tiako omenao ohatra hoe ohatry ny ahoana izy io. Tsika mantsy lazaina hoe tena mpianatra Kristy sy ny sisa. Fa isika mila manana izay fomba fijeriny Kristy izay ihany koa, amin'ny fahitsiana dia amin'ny fananarana. Dia afaka mananatra anao arak'izay ihany koa nefa rehefa avy. Fa le fahasimbanany anatisika matahotra sao dia voateny rehefa avy eo ihany koa, dia aleo tsy ho miteny. Matahotra sao tratra koa rehefa avy eo. Ny anankiray koa rehefa tratra dia miandrika ny voa tamin'ny taoko mahita amin'ny manaraka. Miandrika ny totoana fotsiny. Zany fifandraisana resako zany tena ao anatin'ny rehetrarehetra izay misy, na ao anatina tokantrano, na ao anatina ina. Fa tena indrindrindrindra ao anatina ankohonana kristiana sy ao anatin'ny fiarahantsika amin'ny Tompo. Mila fahitsiana isika, mila fahamarinana isika, mila milaza zay tokony ho lazaina isika. Mety misy vokatra, mety misy conséquence fa milaza anao aho. Fa rehefa mandeha fahitsiantsika misy asan'Andriamanitra any aminaty tontolo any. Fa rehefa tsy samijoro amin'ny fahamarinana ny olona dia tsisy ninona mitranga io. Fa rehefa samy olona mijoro amin'ny fahamarinana zao marina ka. Zay ny tokony ho izy ka. Zay ny zavatra tokony ho atao ka. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Dia misy asan'Andriamanitra ny anatin'ny fiainantsika any. Dia ho za teo hoe ao anatin'ny tontolontsika rehetrarehetra na fifandraisam-pivady tokony hanana fahamarinana, tokony hanana fahitsiana. Tena nabava aza manao menasy. Fa aoka isika hanana fahitsiana, hanana fahitsiana amin'ny fifandraisana rehetrarehetra. Indray misy manana zavatra ohatrohatry izany mantsy ao anatin'ny tontolo. Ohatran'ny tsy azon'ilay rahalatsiny hoe efa malamalina ny rahalahy. Hoe mandeha ho aiza aloha ty resaka ty. Jerijero sary eo. Tsara tarehy. Manomboka eo miakatra ny atsy ambony iny nalazaina eo anatrehan'izany. Teny hoe tsara hita loza eto. Teny hoe ratsy mandainga. Tetavina ny devo. Ohatra ny bebe sofina ko. Ohatra ny anona ko. Matahotra komba. Matahotra zava-misy rehetrarehetra. Fa mila amboarina ny fifandraisana. Mila manana fahitsiana. Dia amboarina izay tsy mahitsy rehetrarehetra. Zanaka fahamarinantsika. Amen. Lazao alaina manao zanaka fahamarinantsika. Amen. Le afatra eto moa zany dia tsy fanahin'iny ilay zavatra iny. Varina dia parole prophétique, tsy zany prophète akory. Tsy hitondra zany titre zany tsika, tsy atsoatsoatsona zany. Fa misy natao hoe parole prophétique, teny faminaniana. Natao hoe faminaniana dia teny manitra miresaka amin'ilay olona manokana dia ohatran'izay zao nazo an'ilay rahalahy teo hoe ao anatina 2 herinandro, 3 herinandro izy vady karakarain'Andriamanitra mihitsy ho fony satria hiatrika zavatra. Dia eto ihany koa zany tsy fantatro izay zavatra hitranga ao aoriana amin'izao afatra izao. Fa efa voalaza aminao zay ilay izy dia fahazoazonao an-tsaina amin'izay hoe ty zany ilay prophétique aozy paster. Dia eo ianao mila mijery amin'izay dia mila mianatra ao amin'ny Tompo. Zany nampatonga an'i Jesosy iny tena eto ara lasana baba sy mahazo tsara mihitsy ny amina lafiny anankiray hafa indray le teny Jesosy amin'ny Luka 7:7 raha misy tanaraka aoka izy andany tenany dia hitondra ny azo fijaliana. Fa manina ny hitondra le azo fijaliana kay le fahitsiana kay tena mety ahitana raha. Mety hisy conséquence. Fa entina le azo fijaliana hoe nohony amin'izay fahamarinana izay. Satria izay ny sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny fifandraisako amin'ny hafa. Dia ekeko izay zavatra izay. Mety hitondra azo fijaliana mihitsy ako amin'ilay izy. Mety ho ampahorin'ny olona amin'ilay izy. Mety tsy azo an'ilay zavatra ohatr'izao amin'ilay izy. Mety tsy azo rirany amin'ny anina tsony. Mety tsy azo ranondranona amin'ny anina tsony. Fa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izay ny fiazonan'Andriamanitra.
farandrindra ao boky ny Galatiana toko faharoa misy tantaran'ny Paoly sy Petera tratran'le relation émotionnelle satria manina tamin'izao fotoana andro mila hay tsara mamaky any baiboly io sy ny filazany tsara mba mahay tantaritsika fa nandena finaritra be io fiangonana io tamin'ny voalohany tena nandena finaritra be tena mety tsara fa manomboka miditra amin'izay ny asan'ny apôstôly toko 5:10 dia matsiaro mihitsy any tenin'i Jesosy milaza an'ilay hoe misy olona mafo tsara teo tambary tsy fantatra ny mpianatra mihitsy ny dikan'izy ny io fa fo tsara na fafinozy izy fa rehefa tonga ny alina dia nisy fahavalina mafy tsy parifary amin'izay aty amin'ny asan'ny apôstôly le izy mipotra toko 5:10 eo ry zany eo zany 5 volana isan'ny ohatran'izay vehivavy fa rehefa nanomboka nahita an'izay nanomboka niketrika amin'izay satana manomboka eo ahoana fomba aminganana an'ity fiangonana ty lasa amin'izay izy namafiny tsy parifariny inona le tsy parifary misy ireo atao hoe antokony fariseo tafiditra tao amin'ny fiangonana inona ny zavatra izay nitakin'ny apôstôly ampatonga an'ilay izy ho tanteraka zay manaiky fa Jesosy efa tonga nofo izy no tompo ozatra la zay koa mino an' Jesosy atokony fariseo izy zay koa mino an' Jesosy fa zao zay jiosy dia zay hitana fomba jiosy any rehefa tafiditra tao amin'ny fiangonana reo atao hoe antokony fariseo ireo dia nampiditra fampianarana ohatran'izao amin'izay hoe ny gentlisy dia tokony ho forana dia ampitandremana ny lalan'ny Mosesy rehetrarehetra zay izy vovovontsy dia tany amin'ny Galatiana le izy tonga ihany koa any amin'ny Galatiana le izy zany nafafindra dia ozy izy ny Galatiana nanaiky ny Galatiana foraina zany ao antsika dia ahoana zany arsy firtonse ary rovina zany dia dipotra faobe dia atao dia dipotra faobe izy rehetra lasa ny ampôly laza lazaiko aminareo nizanizy aminareo manaiky ofrana dia tsy mahasoa azy na inana kory Kristy izy ozy izy namosavy anareo nefa teto anatri anareo indrindra nampisehoana ny Kristy dia rehefa tonga amin'izay ny fivoriana tafiditra zany reo atokony fariseo ireo dia ny antokony fariseo sy ny jiosy mitazona ny fomba mampanoana anisan'izany ny tsy fera misakafo amin'ny jentilesy nakany Galaty amin'izay Petera dia rehefa nakany Galaty Petera misy atoko anankiroa tao zany jereo tsara fiangonana Andriamanitra fa mizara roa ato jiosy dia ato Galatiana dia lasa aloha Petera namangy zany Petera tsy jiosy moa zany le jiosy mbola tanenana tany fa namangy ny Galatiana izy dia miresaka amin'le Galatiana Petera ahoana rahalahy tsara ny tompo ay daoare iaraka isakafotsika velana sakafo nandrapaka roa sotro Petera misy laza vany tonga vany ny jiosy zany ve pasokely aloha lasa zay izy natakataka gara-ninana amin'ny Galatiana izy amin'io lasa izy natakataka Paoly tsy efa mijery inona Paoly mijanona miaraka amin'ny Galatiana nahita an'le jiosy satria ny jiosy mbola nitana ny fombany dia niteneniny Paoly amin'izay izy maso kefasy ino ty ataonao te raha ianao tena jiosy ary manao fomba ny jentilisa ahoana moa ny aritreretanao anaovany jentilisa ny fomba jiosy manariko ny fantany Petera ozy izy satria tafananatsiny izy misy zavatra be dehibe ao anatin'ny fiainatsika ao izay mila hahitsy mila mianatra ianarana le izy satria fitezanantsika dia fitezana n'izao tontolo izao fitezana tsy mifalalabomba rehetra ny ratsy so dia verinareo ratsy hoe tsy sotra tsony zany manovoko zao ozy pastera za tsy nampiteny an'izany tsy zany ny teneniko fa le fifandraisana misy fihetsaram-belatsy tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra ambarao zay tokony ambara ahitsy io zay tokony ahitsy teneno zay tokony teneno dia tsy tenena ihany fa ampaherezo zay tokony ampahereza rehefa mba nanao zavatra tsara ny rahalanao ampaherezo izy amin'ny zavatra tsara imankasitraka rahala tena tafavoaka tena nety le fanoroanao hevitra zany ny fifandraisana mahitsy tsy miolakolaka tsy misy fanatenan-javatra tsy misy zavatra fahafa fa fifandraisana tena amin'ny kitsipo ary ampasitrahan'Andriamanitra amen fa raha mbola fifandraisan'olombelona misy zavatra tsy marimarina foana ny anatsika asitsika le izy dia zany mampatonga onoono
be dehibe samy mahatonga samy manana ny version avy eo samy manana ny ambarany nefa amin'ny tenin'Andriamanitra manambara hoe aoka isika ho iray teny fa tsy samy manana ny ambarany rehefa avy eo araka ivavaka isika dia loatsika mba handiny tena androany andinika ihany koa hoe manaona ny fiainantsika eo anatrian'izany zavatra rehetra izany dia raha misy tokony ahitsy raha misy tokony amboarina dia miresan'ny tompo